rehetra indray ny senia atao anatin'izao fandaharana olo-pirenena ho izao. Manana anjara toerana sy anjara asa lehibe ao anatin'ny raharaham-pifidianana ireo fiarahamonim-pirenena, indrindra ao anatin'ny fanentanana sy ny fanabeazana ireo olo-pirenena ao anaty raharaham-pifidianana. Dia raha antsika atao anatin'ny fandaharana ary izany fiaraha-miasa ny senia sy ireo fiarahamonim-pirenena izany. Fifidianana madio mangarahara rekeny rehetra ny tanjona iombonan'ny senia miaraka amin'ireo mpanao politika, ny mpanao gazety, ny androm-panjakana isan-tsokajiny ary ireo fiarahamonim-pirenena ihany koa. Miara-misalaha amin'ny senia ny rehetra noho izany mba hahatratrarana io tanjona iraisana io. Mila jerena ihany koa ny tombontsoan'ny olo-pirenena feno taona rehetra andatsabato amin'ny karazam-pifidianana misy eto amin'ny firenena. Anisan'ny tanjontsika miaraka moa indrindrindrindra eto anivon'ny senia ny hoe isiny ny fifidianana mangarahara ekeny rehetra ary ampiroboroboana izay fandraisana anjara ny olo-pirenena tsy hakanavaka izay. Inona no anatsarana hatratrany ampitovizana ny fomba fijery hoentina anatrarana izay le tanjona hoe iroborobo ny farisian'ny olo-pirenena hirotsaka tsehatra ao anatin'ny fisoratananarana amin'isy mpifidianana. Eo ihany koa andray an-tanana izay hoe ahoana ny sininy hoe latsabato tompona andraikitra rehefa tonga ny fotoam-pifidianana. Izany rehetra izany dia mila an'ilay programan'asa fanabeazana, programan'asa ny fanaraha-maso. Dia eo izany no erahandreo mpisehatra avy amin'ny fiarahamonina pirenena, ny haino aman-jery, ny fiarahamonina politika ary ny senia mifanolo-tanana mijery an'izay anatsarana izay fomba fiasa izay. Mbola tena ao anatin'ny vanim-potoana ny fanomanana ny fifidianana vao miara-mahaleo tena misanana ny fifidianana amin'izao fotoana izao. Fitantanana ny fifidianana azo antoka sy ara-demokratika noviana napetraky ny senia mba hisorohana ny fikorotanana tsy ahitana voka-tsoa eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy vitan'ny senia samirery tokoa anefa izany fa tena ilaina ny fanomezan-tanana avy amin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny mba hanatratrarana ny voka-pifidianana madio mangarahara ka ho eken'ny rehetra. Tsara ny fiara-miasa eo amin'ny voamera-pirenena malehibe momba fifidianana sy ireo mpikambana amin'ny fiarahamonim-pirenena malagasy. Zavatra tsapa mantsy dia ny fiarahamonim-pirenena no anisany hoe mpisehatra mifanerasera mivantana amin'ny olo-pirenena eny fotony. Ary izy koa nefany no fandray mivantana aty amin'ny voamera-pirenena ka tena zava-dehibe ny fandraisana anjara ny fiarahamonim-pirenena amin'izay asa rehetra, indrindra fa ny fandrafetana paikaly hoentina manabe izany olo-pirenena izany. Mpikambana atao amin'ny voamera-pirenena inge dia efa misy solotena avy amin'ny fiarahamonim-pirenena. Izay zao midika fa ny traikefa izay ananan'ny fiarahamonim-pirenena ny hery na koa ny ataontsika hoe ato ananan'ny fiarahamonim-pirenena dia ilain'ny senia amin'ny fanatratrarana ny tanjona. Tsara ho marihana fa ny olo-pirenena rehetra mihitsy no tokony hahafantatra ary indraindraikitra amin'ny zo sy ny adidiny amin'ny fifidianana. Miainga eny anivon'ny tokantrano tsirairay, eny anivon'ny fokontany, ny fanabeazana sy ny fanentanana ny olo-pirenena ara-pifidianana ary tsy mifarana raha tsy eny amin'ny rafi-panjakana isan-tsokajiny rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena. Entanina trano noho izany olo-pirenena indray anjara amin'ny raharaham-pifidianana izay miatomboka amin'ny fisoratana anarana ao anaty listim-pifidianana satria antoka iray ho amin'ny hoavin'ny firenena ny fanatotosana izany adidy lehibe sy masina izany. Reza indray ary no masaka afaka natolotra antsika tsirairay avy tany atokantrano tamin'ity androany ity. Aza tonoana ny famerenana isaky ny alarobia zoma valora sasany maraina. Efa misoratra ireo ihany koa ny pejy sy ny roy ahafahantsika mifaneratsera. Veloma tompoko.